Andro faharoa amin'ilay hetsika journée du BTP izay karakarain'ny syndicat-ny orinasa misehatra ao anatin'izay tontolo izay ny andro androany raha tsy haivina moa dia misokatra ho an'ny rehetra ity salon du BTP ity olo manan-kaja maro ihany koa no hita teny an-toerana. Mpandraraha, olon-tsotra, mpianatra dia samy liana amin'ny hetsika journée du BTP izay nisokatra ho maty ety amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Trano eva maro anireo matianina eo amin'ny sehatry ny BTP sy ny mpiara-miasa amin'ny sehatry ny BTP no hita eto an-toerana. Ankoatr'ireo trano eva moa dia nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra rahina ady hevitra ka ireo mpamady vola no nitondra ny fomba fijeriny ny tapakandro maraina teo. Vonona zany zareo raha asa amin'ny tsika malagasy mbola mianatra ny teneny teo hoe signal fort moa zany hoe bonne gouvernance priorité tsika malagasy zany inona tsika atao hoe anao lalana fetsika sa port fetsika sa aéroport iny zany mbola hoe zavatra lasa zareo misy moa ny sakana izay tsy maintsy hoaran'ireo mpandraraha misehatra eo amin'ny sehatry ny BTP izany. Ny accès au financement ny afahana zany manana mpiara-miasa zany tena mahay miasa zany efa misy projet hoe formation professionnelle subventionné ny AFD dia io zany entreprise gasy zany mpiara-miasa tena hoe afahana Anisan'ireo loha-hevitra ho voaboasina rapitsy moa ny anovana ho matianina ny asa na ny professionnalisation du métier d'entrepreneur en BTP. Ao ihany koa ny fahazahoana ny famatsiam-bola ho an'ireo orinasa madinika sy tsalatsalany ary ho resana ihany koa ireo fanovana ireo fitsipika amin'ny resaka passation de marché. Ireo fehi-kevitra moa dia hivoaka ny tolakandro ary kendrena indrindra mba hanome aingavao ny sehatry ny BTP mba ahafahany mitondra anjara biriky feno amin'ny famboarana sy fampandrosoana ny firenena.